Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Alomerabantsika tseravindray tonga eto lesona ho an'ny lehibentsika amin'ity alatsinainy fa efatra volany desambra ity dia ampiandohana dia miraro ny soanao manjakariva mba ahita ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany ianao raha tsapa ny fanatrehany amin'ny fotoana rehetra. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakitsika. Ry Andriamanitra tsara andeha-an-danitra mbola velom-pisaoranao izay satria mbola nomenao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Angataka aminao izahay mba ho amboarinao izahay tsirairay avy izao ka hanana fanoloran-tena bebe kokoa noho ny teo aloha, hanana handray ny fahasoavanao mandrakariva ary ihany koa tsy atahotra ny zavatra rehetra mety ho misy satria fantatray fa ianao no handrakina ny fonay. Mitenena tompo fa voniko iainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao i PAOLY TAO AREOPAGO. PAOLY TAO AREOPAGO. Naiza toerana misy azy dia andeha hitoro ny filazantsara i PAOLY izay nahazo iraka avy amin'Andriamanitra ary izany indrindra no nitadiaviny atao tao Atène tamin'izay fotoana izay. Ny zavatra niseho tao hamaky isika ny Apôstôly toko 7:10 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olon-keny sasany tao epikoriana sy ny stoika nanohitra azy koa ka hoy ny sasany inona ny tian'io mpibedibedy io lazaina ary io kosa ny sasany toa mitory andriamany baovao izy satria Jesosy sy ny fitsanganany maty ny toriny ary ireo naka azy dia nitondra azy ho an'ny Areopago ka nanao hoe momba mahazo mahafantatra an'izany fampianarana vaovao lazainao izany izahay fa mampandre ny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany fa ny atenianina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa afa-tsy nilaza na hihaino zava-baovao. Amen. Mazava fa nanaitra an'ireo olona teo an-tsena i PAOLY sy ny andriamany baovaony ary dia nentin'izy ireo tao Areopago izy toerana teo amin'ilay tanàna izay nitsarana an'ireo raharaha momba ny lalàna sy ny fivavahana na dia tsy hoe nisy tokony hiatrehan'i PAOLY fitsarana aza toy ny mba hiainona azy izany sy ny fampianarana vaovao ny tena anton'izany. Sarotra ny tsy hiain'olona mahay mandahan-teny mafana fo sy marani-tsaina tahaka ny PAOLY na dia foto-kevitra hafahafa sy tsy mahazatra loatra ny reto olona reto aza no narosona. Milaza ny asan'ny Apôstôly toko 7:20 izay nivakiantsika teo fa tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa tsy nilaza na hiaino zava-baovao ny atenianina. Melohin'ny lioka ho kamo ve izy ireo eto? Mety tsy ho izany toa sorita no mpandinika sy mpiady hevitra matianina aza izy reto. Ao amin'ny Grika raha teo ny voan'ny olona toa ny Sokraty, ry Platon, ry Aristote ary izay filozofa manana ny lazany na ny manjaka ankehitriny aza nandritra ny taonjato maro dia fohy be ny hevitra ara-tsaina sy ara-pilozofia no nandraisana ny Atène. Mino sy n'Andriamanitra ihany ny sasany amin'ireo mpandinika ireo tsy ate araka ny fahafantarantsika ny hevitra izany ankehitriny tsy hoe tsy mpivavaka kanefa na izany aza dia maro amin'ireo foto-kevitra ara-pilozofia no hafa-tanteraka amin'ny fampianarana kristianina. Ao amin'ny filozofian'ny Epikura na Zenon ohatra dia tsy misy idiran'ny Mesia nitsangana tamin'ny maty izany mihitsy. Nananteny PAOLY fa hampiasany fanahy masina ny fahalalahany sy ny talentany fiteny izay ananany ary izany azony nandritra ny fiofanany niaraka tamin'ny Gamaliely izany
kanefa raha ny marina ny fanabeazana voarain'i Paoly teny an-dalabe ny Atène no azo ny fanahy masina nampiasaina ihany koa. Gaga ny endry indrindra tamin'ny mpiaino azy tamin'izany teo anatrehany fahaizany manamarina ny foto-keviny ary nasehoany fa nahazatra azy ny zavakanto ny aisorany ny fivavahany. Tao aorian'ny fanandramana ain'i Paoly tao Atène niaraka tamin'ireo jentilisa sy ireo filôzofy ireo dia nanoratra toy izao an'ny Koritianina izy manao hoe faninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho izy afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Izany hoe raha fitiantsika dia sy nisalasala tokoa Paoly nandresy lahatra sy nitory ny filazantsara nanaiky noety ny fanahy ary tena nampiasain'ny fanahy tokoa ny amin'ny fitarihan teny sy ny fanazavana rehetra mahakasika an'i Jesosy. Ny rihana dia mety ho sedra zavatra sarotra tokoa ihany koa isika amin'ny toerana misy atsika fa mba mangataka ny fanahy masina mba hitarihiny atsika ahafahantsika manazava araka ny sitrapony ny tenin'Andriamanitra. Dia mba ominao tokoa izany lesona izany ianio mba ahafahanao mitomba andrakariva amin'ny Kristy. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao zay amin'izany lesona nomenao anay izany. Misaotra satria miasa amin'ny mpanomponao rehetra tokoa ianao. Mangataka aminao mba hanovo hery anay mandrakariva ka tsy salasala natao hatrizay fa mba ho Paoly eo amin'ny fiarahamonina, ho Paoly eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny mpiara-miasa, ho Paoly ihany koa eo amin'ny toerana rehetra izay asainao andehananay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.